Convention Ramsar moa zany dia fifanarahana iraisam-pirenena. Ramsar moa zany izay ny anarany ville anankiray any Iran izy io, satria tany no nanombohan'ny nijoroan'ilay convention dia nomena ny anarana hoe Ramsar izy efa tamin'ny 1971. Volontaire ny fidirana ao anatin'ilay izy ny firenena rehetra dia afaka miditra ao anatiny avokoa, izay mahatsapa ny importance an'izay zone humide izay. Ka tamin'ny taona 1970 tsika zany no nanomboka niditra tao anatin'izay fifanarahana iraisam-pirenena Ramsar. Ny fepetra moa zany dia voalohany indrindra rehefa mahatsapa aloha zany ilay firenena hoe tokony amafisina bebe kokoa ny fiarovana ilay toerana anankiray, izany hoe toerana anankiray manana anjara asa anankiray ngeza be. Raha mijery an'ity mare ananosy lava ity zao tsika dia tokony efa ho ampidirintsika ao anatin'ny site Ramsar izy, satria tena efa manan-danja bebe kokoa zany izy par rapport amin'ireo faritra mando hafa. Dia anisan'ny tokony fepetra ihany koa ny fisina espèce endémique. Ohatra zao i parc Karafantsika zao manana espèce endémique manokana. Ohatra zao ny Tsarasoatra zao site Ramsar izy dia efa iarahantsika manala fa be da be ny vorona ao anatiny ao, be da be ny vorona manatody ao, be da be ny vorona amin'ilay vorona oiseau migrateur izay mandeha makao aminazy. Manana izay ny tena hoe mananjara asa manokana zany ilay site dia ny firenena zany no mahafantatra hoe tokony ho amafisina bebe kokoa ny fiarovana an'ity site ity, dia izay mampatonga anazy hoe ampidirina ao anatin'ny site Ramsar.